fagagana fa tonga de mitsangana fa indrotazako ny fiovane mbola tao felatanana nefa tao tsy azo ialane foko fangana miomana tsy lavitra fagagana fa tonga de mitsangana nauzuna namboponinonino na fangejana efa vototra viany andanitra teny fikasana tsy tarakory Andriamanitra tompony fotoana fa izy Andriamanitra manala mifababona nanonofia hoe resitsika amizay hoan'ny fanta tonga ny andro ny fahalalana na ny mahay andro tratra ny fazavana nanonofia hoe vavontsy taolany retanana kokobonina veanao yana zavabaovao fa indrotazako ny fiovane mbola tao felatanana nefa tao tsy azo ialane foko fagnana miomana aza miandry fagagana fa tonga de mitsangana fa indrotazako ny fiovane mbola tao felatanana nefa tao tsy azo ialane foko fangana miomana tsy lavitra fagagana fa tonga de mitsangana mitsangana tonga de mitsangana mitsangana manaovany mety toerana fandalovany aniny ty antany ka nahoana mifandrafirafilavo sy mifankala mety ampalahelo any Jesosy tompo malala maneny nanye tra ilaozany eto amaiza mibebaka sy mifandefitra zay toetra ratsy azo tsika regny nareno malaky fitaka sy soloky fankalanonda ho arina izany fizay te hibebaka sy hovateray sy ny any maneny nanye ra ilaozany eto samy miambena isika rehetra waftsy ampilazany eny tompo itsara antsika ka tandremorera zokeo so tsy fantanitsony alalaka ny fotony izay nomeny safidianantsika ho amin'ny fiaina tsy tavesa ho amin'ny fiaina mandraky izay maneny no yaho ra ilaozany eto samy miambena isika rehetra waftsy ampilazany eny tompo itsara antsika ka tandremorera zokeo so tsy fantanitsony nalalaka ny fotony izay nomeny safidianantsika ho amin'ny fiaina tsy tavesa ho amin'ny fiaina mandraky izay maneny no yaho ra ilaozany eto manaovany mety isika rehetra ty fiainana antany ko mba misy fetra ararao ty ny tanany
mitsotra sy feo miantso malefaka ka teny zao manaovany mety manaovany mety isika rehetra ny fiainanantany komba misy fetra toararotiny litana mitsotra sy feo miantso malefaka ka teny zao manaovany mety
azoko antoka loatra azoko antoka tsara ilay andriamanitry ny fiandohana sy fiafarana izy nahary ahy sy natoy zaho anao fitiavana mandrakizay no nitiavany ahy nitiavany anao azoko antoka loatra azoko antoka tsara ilay andriamanitry ny fiandohana sy fiafarana izy nahary ahy sy natoy zaho anao tiavana mandrakizay no nitiavany ahy nitiavany anao hita mafanina no masoko nahita vaolana ho ahy tikoka tsy atakaloko ny andriamanitry tsara fanahy ilay mpanao ny tsara tsy mba mila fo tiavana mandrakizay nitiavany anao nitiavany aiko zaho matoky azy mandrakizay tory mianarany any no antsoko hitoetra ato ampoko lehibe ny finoko zaho matoky azy mandrakizay tory mianarany any no antsoko hitoetra ato ampoko lehibe ny finoko azoko antoka loatra azoko antoka tsara ilay andriamanitry ny fiandohana sy fiafarana izy tsy nandao ahy tsy mamarary anao fitiavana mandrakizay no nitiavany ahy nitiavany anao nanaofany ranomasoko nahita vaolana ho ahy tikoka tsy atakaloko ny andriamanitry tsara fanahy lahay mpanao ny tsara sy mpamindra fo fitiavana mandrakizay nitiavany anao nitiavany aio zaho matoky azy mandrakizay tory mianarany any no antsoko hitoetra ato ampoko lehibe ny finoko zaho matoky azy mandrakizay tory mianarany any no antsoko hitoetra ato ampoko lehibe ny finoko lehibe ny finoko lehibe ny finoko zaho matoky azy mandrakizay tory mianarany any no antsoko hitoetra ato ampoko lehibe ny finoko zaho matoky azy mandrakizay tory mianarany any no antsoko hitoetra ato ampoko lehibe ny finoko zaho matoky azy mandrakizay tory mianarany any no antsoko hitoetra ato ampoko lehibe ny finoko zaho matoky azy mandrakizay tory mianarany any no antsoko hitoetra ato ampoko lehibe ny finoko lehibe ny finoko lehibe ny finoko Masinyanao anjamanitro tsy misy ny toana masinyanao anjamanitro kumisanjatayana famanina nizao tutuliza sisieri matuitrana
zavaboary rehetra manaiky anao fa masigny anao. Hey, masigny ampitombona aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika. Izy izay nanomana hatry ny ela ity fotoana ity, izy izay ivony ity fionantsika ity. Izy no niantso antsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarany, ilay nitondra ny fahotantsika teo amin'ny hazo fijaliana mba ho fatiny amin'ny ota fa ho velona amin'ny fahamarinana kosa, ho amin'ny lova tsy mety simba, ho amin'ny lova tsy mety maty. Izy no niteraka antsika indray noho ny habeny famindram-pony. Noho izany, ianao dia taranaka voafidy, ianao no fanjakam-pisorona, ianao ny firenena masina, ny antom-pisinao dia natao fiderana ho azy.
ndao ary ho asandratsika izy androany ndao apetraka atsika amin'ny fitoerana izy androany satria izy no mpanjaka ny mpanjaka izy no tompony tompo izy no andoaliany lohalika rehetra izany no nifidianany ianao izany no niantsony ianao mba ijoro tsy homenatra ho azy koa mifalia miravoravoa asehoy fa olona afaka anao olona manana fiainam-piderana amin'ny mombanao rehetra ho masina ianareo satria masina hoy ny tompo masina ny tompotompony maro mendrika azy ny dera sy lazaro ny voninahitra mahery ny Andriamanitra tompotompontsika hanandratranao aho ry Andriamanitra mpanjako sy ankalaza ny anaranao mandraky izay dory ankalazanao isan'andro aho sy idera ny anaranao mandraky izay dory lehibe ny tompoka tokony hoderena indrindra ary tsy takatry ny saina ny fahalehibiazana tompo mideranao ny asanao rehetra ary misaotranao ny olonao masina fanjakana mandraky izay ny fanjakanao ary hiatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahefanao eny dia faly miarahaba antsika rehetrarehetra izay manaraka n'izao mivavaka mandoalika eto amin'ny pejy ika sy fiderana izao zay dia manao sanao sahady a manaraka n'ity fandaharanyity hatramin'ny farany dia za miny fa tsy kisendrasendra mihitsy ny nahitanao an'izao vidéo izao za miny fa misy planin'Andriamanitra matoy ianao maheno an'izao na amin'ny radio na amin'ny Facebook dia naiza toerana misy anao na eto Madagasikara na any andafy any Europe any Amerika any Afrika dia tomononay ho anao sahady amin'ny fiadanan'i Jesosy Kristy anapaka sy njaka eo amin'ny fiainanao dia manasa anao zay anaratra hatramin'ny farany satria hiaraka hanandratra vavaka ho an'ny Madagasikara tsika hiaraka hivavaka ho amin'ny mpitondry tsika hiaraka hivavaka ho an'ny ankonana malagasy tsirairay tsika dia asaina ianao ankehitriny tsika dia hisaotra an'Andriamanitra satria tombony lehibe ho antsika ny fahafahana manao an'izao fandaharan'izao tombony lehibe ho anao ny afaka maheno an'ilay izy eny fa na dia mbola betsaka ary ny fiangonana tsy misokatra ankehitriny dia manana tombony ianao manaraka an'izao fandaharan'izao satria misy afatra tian'Andriamanitra ampitaina aminao So
iny Andriamanitra dia tena velom-pisaorana anao tokoa izay. Saotra Jesosy satria mbola afaka hiary hivavaka indray ny malagasy ankehitriny. Saotra satria mbola maro ny malagasy mino anao. Jesosy saotra anao zay ny amin'izao tombonandro izao ahafahanay mbola miara-mivavaka indray. Saotra fa mbola misy ny internet, mbola misy ny onjam-peo afaka mampita an'izao fandaharan'izao fantany. Tena velom-pisaorana anao zay Jesosy. Tena be dia be mihitsy ny zavatra tsara ataonao eo amin'ny fiainanay. Saotra satria amin'izao fotoan'izao ianao dia mikasika amin'ny fomba malagasy izay manaraka an'ity vidéo ity. Saotra Jesosy fa mbola avela hitory ny filazantsara malalaka izay eto amin'ity firenena ity. Mankasitraka indrindra manasanao ankehitriny asandrato mivavaka ao fisaorana. Misaora tamin'izay zavatra rehetrarehetra nataon'i Jesosy ianao. Tsy haiko mety zavatra anankiray fotsiny fa tadidinao fa misaora n'Andriamanitra. Asandrato mivavaka ao fisaorana. Teneny ny ankohonanao an-tranao hoe ndao tsika hisaotra an'Andriamanitra hoe na ny amin'ny fananantsika trano hialofana fotsiny ary. Ny sakafo izay mbola hameloman'Andriamanitra antsika dia ndao tsika hisaotra an'Andriamanitra. Aza tsahatra mihitsy mivavaka ao fa asandrato. Ndao tsika mbola hiarahira hoe misaotra Jesosy. Le mbola manentana anao hatrany izay ary hivavaka aminay amin'izao fotoana izao na aiza toerana misy anao. Averiko foana hoe tsy kisendrasendra nahitanao an'ity live direct ity. Averiko foana hoe tsy kisendrasendra na enonao izao fandaharan'izao. Fefa tian'Andriamanitra ny malagasy hiverinao. Efa tian'Andriamanitra ny malagasy rehetrarehetra hiaiky fa izy ny tompo, izy rery ny mpanjaka. Tsaroa fa fitiavan'Andriamanitra aminao zany. Dia aza velo verimain izao fotoana izao fa araraoty. Asao ny ankohonanao, asao zoky, asao zandry. Ndao tsika hivavaka hoe, ndao tsika hiaran-doalika hoe hivavaka eo anatrehan'Andriamanitra. Ndao tsika hivavaka hoe fa miandra antsika Jesosy. Dia manomboa manolotena atoloro an'i Jesosy ny fiainanao. Ibebe ao rehefa ho tana mibeba ianao fa tsika tsisy mariny tsika na ray ary. Tena tsy misy mariny tsika na ray ary. Ary tadidio fa ny ten'Andriamanitra ny teny hoe mieliko areo no hevitra mampisaraka an'Andriamanitra. Raha te ho any am-planin'Andriamanitra tsika dia mila mibebaka. Ray mpianakaviana ianao an-trano dia entany ny vady aman-janaka ao. Ndao hivavaka, ndao andohalika hoe ndao hifony eo anatrehan'Andriamanitra hoe fa tsy misy mariny tsika. Satria miankina aminao ray mpianakaviana io, rehefa miteny ianao dia manaraka ireo ankohonan'ireo. Jesosy, miaiky eto anatrehanao izay efa mpanety.
mamindrafo aminay jesosy mamindrafo tamin'izay rehetrarehetra nataonay ianao tena tsara foana nefa matetika ny zavatra asitrina ian'izany zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao dia miara mifona amin'ny malagasy jesosy ankehitriny ifonanay ny fanaovana tsinotsinonanao hatr'izay ifonanay ny nandanianay fotoana tamin'ny zavatra hafa tamin'ny zavatra tsy masoa koly miteza jesosy amelanay efa nalatsaka ao ny ranao ho fanadiovana anay efa nalatsaka ao jesosy ny ranao amin'ny malagasy rehetrarehetra izay manaraka n'izao fandaharan'izao tompo milanao zay milanao ny fiainanay milanao anjaka tanteraka eo amin'ny fiainanay rehetrarehetra jesosy santo koa jesosy mila manakaiky anao zay jesosy dia raiso zay kehitriny fa telo eo aminao jesosy tsapanay jesosy hoe eo aminao reriana natsara ao ambany elatrao jesosy natsara ny malagasy rehetrarehetra aza lavany zay jesosy raha tia nakaiky aminao amin'izao fotoana zao ianao dia efa afaka manomboka mivavaka ao a Madagasikara asandrato mivavaka ao mifonana manty firenena vaoantsika ty raha mibebaka tsika no ny ten'Andriamanitra dia iaino Andriamanitra ary anasitrana ny tany anasitrana ny firenentsika efa manombo mivavaka amin'izao fotoana izao mifona amin'ny malagasy rehetrarehetra zany dia tena adidin'ny kristianina mihitsy zany mifona ho amin'ny fireneny zany mifona ho amin'ny mpiraitan-drazana satria raha tsy fontsika dia iza ary mifona iza mifona sy mibebaka ho amin'ity firenentsika ity jesosy reto ny malagasy mifony zay ho an'ny firenenay mifony zay ho an'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra jesosy mpamindra foy ianao tena mamindra foy ianao raha mifony anao zay raha miaiky ny elikay zay za mino hoe raha misy olona 50 fotsiny olona 50 olo marina manaraka n'izao fandaharan'izao
miaraka mifona ho an'ny Madagasikara dia tsy ho ravan'Andriamanitra tahaka tany Sodoma sy Gomora Madagasikara. Ianao zany, ianao manarak'io zany, tsika ny mila mifona ho an'ny firenena, tsika ny mila mifona mba ho avotan'Andriamanitra Madagasikara ao anatin'izao arety mandozy izao, mba tsy ho ringa antsika. Rakofon-dranao Malagasy Jesosy, rakofy amin'ny ranao Malagasy Jesosy, arovy zay ihany ty arety mandringa nyity, mamindrafo Jesosy. Afao zay Jesosy amin'izao arety mandringa an'izao, sy trano daholo Jesosy marary eto amin'ity firenena ity. Isoro afaka tanteraka aminay io aretin'io Jesosy. Asandrato ny vavakao, asandrato ny vavakao eny ny tontolon'ny fanahy rehetra. Jesosy, renao ny feo vahoaka malagasy amin'izao miara-mivavaka. Mamindrafo Jesosy, mamindrafo Jesosy. Hitanao fony olona mivavaka amin'izao fotoana izany Jesosy. Raha afaka mandoalika ianao any amin'ny toerana misy anao any dia mandolia, vavaka ho an'ny firenena ankehitriny. Efa nifanaiky efa isaky ny amin'ny valora toy izao dia hiara hivavaka amin'ny Malagasy, hiaraka andoalika eo anatrehan'Andriamanitra. Raha manana fahafahana mandoalika ianao dia mandolia. Jesosy, hitanao fondra Malagasy rehetrarehetra izay miara-mandoalika amin'izao fotoana izao. Hitanao Jesosy ny fondra Malagasy rehetra izay miara-mandoalika amin'izao fotoana izao. Vavaka ho an'ity firenena ity. Ankehitriny izay
hivavaka ho amin'ny mpitondra, hivavaka ho amin'ny filoham-pirenena izay ankehitriny. Izy no napetraka ao teo hitondra an'izao firenena malagasy izao, dia manana didy lehibe izay hivavaka ho azy, hitondra mbavaka ho amin'ny président république. Ho an'ny Andriamatoa Andry Rajoelina, Tompo, ny fahendrena Jesosy izy amin'ny fitondrana firenena, ny fahendrena tahaka ny Mosesy raha nitondra ny zanak'Israely hivoaka tao Egypta, dia nanana fahendrena ny aino ny feonao fo, nanana fahendrena hoe miaino ny hevitra avy aminao, manontany hevitra avy aminao foana Jesosy, dia mitondra mbavaka izay Jesosy ho amin'ny filohana. Eo anazy izany fahendrena izany, ka sy mifony amin'izao fotoana izao. Hainao izany Andriamanitra, ianao irery ihany ny afaka manova toem-pon'olona. Ny fahendrena no tolotsaina izy Jesosy amin'ny fitondrana ny firenena. Amin'izao fotoana izao tsika ry havana dia toy hivavaka ihany. Ao tsika hanandratra vavaka andray ho an'ny Prime Ministre mba hanana fahendrena tahaka an'i Josefa raha nitondra tany Egypta. Na tena hanana an'izany fahendrena izany ny Prime Ministre eto amintsika. Jesosy ianao indray ny ivavahana ankehitriny, hitondrana mbavaka ny Prime Ministre eto amin'ny firenenay. Tompo ny fahendrena izy, ny fahalalana izy, ny fahaiza-mandamina izy amin'ny asa rehetrarehetra izay ataony. Milanao izy Jesosy, izany nandratanay vavaka ankehitriny. Ka sy ny fony Jesosy, ka sy ny fony na tena hitodika tanteraka ny asan-drato ny vavaka ao, aza tsaratra mihitsy ny vavaka ao. Afaka mitondra mbavaka ao, ampitondra fiangonana sady ianao amin'izao fotoana izao. Zay pasteur ao amin'ny fiangonana misy aminao, zay pasteur na mopera tsy haiko izay mitariky ny fiangonanao, eto ambavaka tsara ovy ambavaka zareo ankehitriny. Olombelona tahaka antsika ihany ireny, mety hanana fahalemena, fa ny zava-dehibe dia hoe tsika mahatsiaro ambavaka azy, tsika koa mila mifona ho an'izy ireo. Tompo, ka io mpitondra fivavahana rehetrarehetra eto amin'ity nosina ity Jesosy, mandra foana izy ireo, no fahendrena zareo amin'ny fitondrana ny fiangonana. Sandrato mivavaka ao ankehitriny. Dia mitondra mbavaka ao izay Jesosy ho an'ny lehibeana orinasa rehetrarehetra eto Madagasikara. Mahay manova olona ianao Jesosy. Raha nisy tsy nety nataon'izy ireo dia mamelany elona ianao, dia hovay ny fomba fisaina. Ary farany Jesosy dia mitondra mbavaka ho an'ny ankohonana rehetrarehetra malagasy. Tsy miafina aminao Jesosy, tsy ianao mety ny ampahafantarina ny fahasahiranana ny vahoaka malagasy. Ny fahainao izao, fa mitondra mbavaka izay ankehitriny ho an'ny ankohonana rehetrarehetra, raha mbola misy raha malagasy koa mikoriana ao anatiny, dia hoentiny mbavaka izy ankehitriny. Ampanikeo anao malagasy Jesosy, ataovy manaiky fa ianao rery ny tompo. Mino izay Jesosy fa mikasika ny fony vahoaka malagasy ianao amin'izao fotoana izao, na ny manaraka an'izao fotoana izao na ny tsy manaraka.
anova ny fomba fisainany raha te handrandra fiovana zay dia ianao mihitsy mila mpandrosoanay ao amin'ny ankohonanay tsirairay avy Jesosy. Mandrosoa Jesosy amin'ny ankohonana rehetrarehetra. Tia-pamarana ny anjaranay zay dia mbola tia nientana antsika vahoaka malagasy rehetrarehetra zay manaraka n'izao fotoana izao. Tsarovy hoe isaky ny amin'ny valo ora alina dia miara-mivavaka amin'ny malagasy rehetrarehetra, miara-mandoalika, miara-mitodika amin'i Jesosy, miara-manandratra vavaka ho an'ny firenena, ho an'ny mpitondra, ho an'izay rehetrarehetra mety nisy adinontsika nitondra bavaka anazy teto androany fa ianao atsiara rehefa mivavaka isan'andro. Dia ho tahian Jesosy ianao izay nanaraka an'ity fandaharan'ity hatramin'ny farany ny fitahian'Andriamanitra hitoetra maharitra ao amin'ny ankohonanao dia mametraka amin'ny mandram-piona indray zay manaraka raha mbola sitrapon'i Jesosy. Amen. Salama daholo manasa antsika rehetra indray ary hiaraka hidiran'Andriamanitra, hiara ihany koa akeo anatrehan'Andriamanitra ao anatin'ny pakarivam-piderana izay ho ataontsika amin'ny sabotsy ho avy izao, ny sabotsy fa 9 volana May amin'ny 9:00 dia ny lohateny horesantsika amin'ny foteny io ny lohahevitra moa zany efa mizarantsika amin'ny fotony io dia ny hoe ny fanatrehan'Andriamanitra sy ny fahatsarany. Dia mino fa efa hanao zavatra goavana sy tsara be eo amin'ny fiainantsika indray Andriamanitra dia jenisao dia efa homany ny fonao sy ny sainao ary ny fanahinao handray zavatra avy amin'ny Jesosy amin'ny fotoana io. Ny tenako narindry no hiaraka amintsika hidiran'Andriamanitra amin'izany fotoana izany dia iandry koa hiaraka amiko amin'ny fotoana io dia manasa antsika rehetra ary amin'ny sabotsy ho avy izao amin'ny 9:00 dia izay tahian Jesosy daholo.